tellement méchanceté an'olona ty tena hoe mampitehiteny hoe tena alora anga za tena hoe i-abandonne carrément tena hoe i-abandonne. Ka aloha za hisotro rano kely fa tena émotionné be mihitsy tena émotionné be satria tena tsy natosika ilay izy. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany tena hoe niezaka foana surmonter an'ilay izy. Tamin'ny voalohany aloha za tena hoe kivy be niteny tamin'ny vadiko hoe tena tsy rarino aho zany aty Maurice misy an'izany dia hoy zareo moa koa nisy fotoana nanao live tao anatin'ny pejy dia ny abonné miteny hoe niany mihitsy nefa ohatran'izany fa attention saine, anisan'ny hoe tena hoe isaorako anareo be dia be ihany koa izany zavatra izany. Dia vadiko niteny hoe non ozy izy, za ozy izy, plus aho ozy izy kitikitihana ohatran'izany ozy izy indrindrindra ozy izy mahakasika ny nataoko hoe tsy mivatana aminahy ilay izy fa mivady aman-janako ozy izy plus ozy izy vao maika koa ozy izy asehako hoe tsy miaffecté ahy mihitsy ilay izy. Dia vadiko izany niezaka foana ohatran'ny hoe surmonter tanatin'izy fa tena teneniko anareo fa tena tellement méchanceté an'olona ty tena hoe mampitehiteny hoe tena alora anga za tena hoe i-abandonne carrément tena hoe i-abandonne. Fa tao anatin'izany niezaka nanankina tamin'Andriamanitra foana hoe Andriamanitra tena peo satria tena teneniko anareo tena tsy mora ilay izy, tena tsy mora. Dia tao anatin'izany dia nitohy foana za koa miezaka foana miasa tsara, manana client, manomeny tsara foana, indraindray tena hoe manao prix tena hoe ataoko hoe tena impossible be nefa ny produit izay tena hoe afaranay tena produit bio izany produit bio izany tena farak'izay produit lafo. Dia miezaka manao prix impossible amina satria kategoria ny olona rehetrarehetra ny pouvoir d'achat ny olona tsy hitovy. Dia indraindray tena manao sacrifice nefa tao anatin'izay sacrifice izay à travers andreo olona izay nanaovako ohatran'ny ataoko hoe nanaovako ohatran'ny exception sacrifice ireo hoe tena hoe efa hoe maty antoka be à travers andreo ohatran'ny hoe mety hoe tsy mihinana nareo fa à travers an'ireo client ireo nananako client hafa dia les client hafa tena hoe ozy nareo hoe tena ohatran'ny hoe mantantena ireo tena hoe zaoka izany ny olona hoe tena hoe tonga aty aminao malgré araka ny teniko anareo malgré ny profilany tsy olon'olo araka ny teniko anareo misy aza tena hoe manana BMW X5 sy ohatran'izany tonga izany olona manana an'izany anty tena tsy olona tsotra na olon'olo dia tena hoe taitra be dia à travers an'iza ny recommandation an-jareo à travers an'ilay client nanaovako ohatran'ny hoe sacrifieko kely hoe allo atao aminazy ihany ilay lissage na ilay soin satria izay ny fahafahany dia ohatran'izay ilay izy. Dia rehefa nandeha fotoana araka ny teniko anareo hoe tamin'ny voalohany fanafarako entana ok nanomboka tamin'ny teo akaikikaiky ny fety teo amin'izay ilay izy nisy blocage. Izay izany mihevitra hoe inona moa izy ity mihevitra izay hoe resaka tamin'ny voalohany aloha ilay izy mihevitra izay hoe sao dia mba tsy nidéclaren'ilay fournisseur valeur exacte ilay izy satria izay foana mantsy ny souci indraindray ny fournisseur manao zavatra ohatran'izany dia rehefa niresaka tamin'ilay fournisseur dia nandefa mail ilay fournisseur dia niteny hoe ozy izy ok sy ohatran'izany satria raha ohatra ka hoe nisy an'izay problème izay ozy izy dia normalement ozy izy niainga taty mihitsy dia efa nisy problème fa any aminareo mihitsy ozy izy ny blocage. Dia nitazomy zareo tamin'ny nanomboka efa tamin'ny septembre aloha izay zavatra izay dia or nefa tao anatin'izay entana produit nafarako izay nisy produit d'entretien be dia be an client izay efa nafaran'ny client tamiko satria en parallèle za mivarotra produit d'entretien dia bloqué-ny zareo tao fotsiny ilay juste hoe comme ça tsy hay hoe inona ny antony
dia heureusement izay ilay hoe fitondran'Andriamanitra, heureusement fatiko ohatran'ny hoe sendra hoe niresaka tamin'ny mpiara-miasa anazy ohatran'izany dia mahafantatra olona miasa amin'ny FedEx. Dia io olona io ohatran'ny tsy haiko hoe inona exactement profilany dia rehefa mifampiresaka tamin'ny olona io izy dia hozy izy lalao hozy izy fa jereko ilay izy. Dia rehefa nijerena ilay izy dia hozy zareo hoe procédure rehetrarehetra ohatran'izao foana mila miandro izany nefany taloha tsy niandro mila hoe 2 semaines zany dia mbola teto hanimon foana azonareo ilay izy. Dia tamin'izay efa ho 3 semaines tazomin zareo foana ilay izy dia nampijerevana an'izay olona izay amin'izay dia hozy izy ilay olona hoe normalement tout est ok hozy izy fa nisy zavatra hafahafa hozy izy hitako tao ampiasany, zany hoe nisy olona zany ohatran'ny hoe nikaramaina hoe atonga andreo zavatra ireo ho bloqué. Heureusement ilay olona izay fantatry ny mpiara-miasa amin'ny vadiko olona somary chef ao amin'ny FedEx afaka nandravina an'izay zavatra izay. Dia izany zavatra izany tena tsy nampoizina mihitsy fa tena hoe hozy hoe tena misaotra anao Andriamanitra satria tena hoe raha tsy nisy an'izay zavatra izay, raha tsy nanan-tsaina izay ilay hoe misinina kely foana nataoko raha hoe anatin'ny nandalo mety hoe nandalo tao anatin'ny lohan'ny vadiko hoe fa maninona ianao raha tsy miresaka amin'ny anina fa izy mahafantatra olona dia ahafahana nahita solution. Dia izay aloha ok dia azonay ihany ilay izy fa araka ny teniko anareo hoe nisy efa zavatra hafahafa. Dia taty aoriana indray io indray Desambra indray ny commandinay dia izao ilay izy vao tonga. Normalement zany za rehefa mipasser commande à travers an'ireto zavatra ataoko reto dia eo amin'ny 2 semaines maximum, pas plus que ça satria mianga avy any États-Unis les produits maximum zany teneniko anareo zany dia nefa ilay izy Desambra tamin'ny commande farany teo izao ilay izy vao tonga. Tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany mbola miasa an'izany hoe fa tena fa maninona ilay olona tsy mahazaka concurrence, fa maninona manao zavatra ohatran'izany. Dia tao anatin'izay tena stressé foana indraindray tena hoe tsy mahita tory. Tena teneniko anareo fa tena misy taona tena hoe nandritry ny tsy haiko firy semaine taitra foana isaky ny amin'ny 3 maraina dia tsy mahita tory fa tena stressé amin'izany zavatra rehetrarehetra izany le izy nefany zavatra ilaina satria nouveau projet le izy nouvelle projet azafady. Dia inona moa tiako tenena anareo dia za zany teny tamin'ny vadiko hoe bon amin'ny mampino anahy hatray ny expérience izay nampahitan'Andriamanitra anahy za manokana en tant que hoe naty matoa izy manina moa izy manome anao épreuve iray matoa misy zavatra mitranga iray dia misy antony foana iny, misy raison foana iny. Nataoko raha hoe tena hoe olana be olana izay nahazo anahy tena teneniko anareo fa tena hoe izay mahafantatra an'ilay tantara mahafantatra fa tena nisy taona tena hoe fa hoe saika hoe hamono teny mahafantatra ny tantarako taloha fa à travers an'izay dia misy foana ilay ao anatin'ny lohanao miteny hoe non matoa io misy ornaty dia misy antony ao. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetrarehetra toy izy fotsiny miezaha ianao misurmonter an'ilay izy dia matokia anazy. Izay no tena hoe mot important be ngambany ahafahako midéfinir anareo an'ilay izy hoe tena hoe peu importe izay zavatra hoe mahazo anareo tena hoe matokia anazy tena je vous jure. Dia tao anatin'izay vadiko ny tena hoe ahoana io zany tsy haiko maninona efa nicontacté satria tamin'ity indray mitoraka ity agence hafa indray no nanaovanay livraison fa tsy FedEx intsony fa agence hafa. Dia malheureusement ty agence hafa ity vao maika pire tsisy olona fantatray dia hozy miantso amin'ny vadiko hoe bon raha izany no izy dia aleo miaina amin'izay fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy matoa mbola tonga ireo zavatra eo malgré ny hoe projet atsika vaovao ilay izy projet vaovao ilay izy ao amin'ny salon dia misy antony.
dia nandeha ny fotoana dia tampotampoka dia ozy hoe bon manana ny ampy dia maninona moa hitanareo zay le izy raha ohatra ka hoe tonga teo amiko reto produit reto tamin'ny fotoana ohatra hoe décembre ihany dia efa nahazo an'ireto tsy nanantsaina mihitsy hoe hanao rénovation salon ako ankehitriny satria mbola tsy teo le produit izany hoe mbola tsy afaka manao an'le projet dia nanao an'izay rénovation salon zay rehefa natao ny rénovation salon isaorana lehibe Andriamanitra fa tena hoe misosa tsara daholo ny zavatra rehetra hitanareo ny zavatra tiako tenena aminareo tsika rehetra samy mitondra fardeau samy mitondra olana be daholo tena hoe na zana ianao izay mijery anahy samy mitondra olana be daholo mety hoe tsy miteny anahy ianao ny olanao mety hoe ozy ianao hoe tsy comprendre mihitsy ny problèmako fa tena problèmako tena hoe farak'izay tena hoe sarotra be farak'izay tena hoe grave be tena efa kivy be mihitsy tena milona tanteraka anatin'ny fahakivinana tsy manana espoir atsony fa tadidio fa matoa io zavatra mitranga aminao dia tena hoe fitondran'Andriamanitra io dia misy bénédiction ngeza be ho avy ao aorianan'io zavatra mahazo anao io dikan'izany aza kivy au contraire io fotoana izay iainanao io tokony fotoana anakekezanao kokoa an'Andriamanitra satria raha tsy misy izany épreuve raha tsy misy zao ohatra hoe ity produit ity zao raha ohatra ka hoe tonga dia tonga tamin'ny fotoana izay natongava normal tsy nanantsaina mihitsy hoe améliorer ny salon ako ohatra hoe taloha koa ohatra hoe ny fiainako ohatra hoe inona ihany koa ohatra hoe raha tsy nisy ny méchanceté izay natao tamiko taty Maurice tsy nanantsaina mihitsy hoe hiaméliorer ny serviceko na hoe hiaméliorer ny zavatra ataoko na hoe tsy nanantsaina mihitsy hoe hanao an'le izy ohatran'izao izay nataoko anareo hoe za manokana en tant que naty raha mbola maray bénédiction satria amiko manokana dia bénédiction ny zavatra azoko androany azoko ihany le produit azoko ihany dia izao zany dia efa afaka manao projet ako dia faly be tena hoe faly be tena hoe faly be satria tsy moramora araka ny teniko anareo hoe be dia be foana na aty aza tena teneniko anareo taloha tsy nisy ny eritreritra an'izany hoe hanao lissage tanàna izany efa nisy izany fa frantsay izay nitondra anazy tamin'ny taona 2018 iny raha tsy diso hitako tato anatin'ny Facebook tany Grand Be tany nisy anazy dia avy eo tsy nirara iny olona mihitsy le izy fa mbola sahako miteny anareo fa izaho sy ny zavatra nataoko sur TikTok no nahatonga ny olona liana kokoa hoe fa inona izany lissage tanàna fa inona izany satria aty lissage kératine foana ho an'izay mahita ny TikTokako resaka asako dia mahita foana nareo tena jusqu'à 19 000 vues ny vidéo ako ny sasany jusqu'à tsy haiko firy 1000 vues izay dia be ny j'aime sotra an'izany satria apprécien'ny olona le zavatra ataoko dia d'une part fière fa ny fierté ako dia grâce à Dieu izay le izy dia ozy hoe te hanao live androany hanaporofoko anareo de plus fa tena ngeza be Andriamanitra tena lehibe ny fitiavany dia ny zavatra izay misy aminareo rehetrarehetra izay zavatra mitranga aminareo dia mitranga aminareo misy antony daholo na misy zavatra irianareo araka mbola tsy tonga mbola tsy fotoanany iny fa matokisa foana anazy amin'izay fitondran'ny fiainanareo rehetrarehetra dia izay no saika hoe nataoko live androany mbola désolé tena ialako tsiny mety vary amin'anana be ny fomba ny exprimeko anazy fomba nanehoako anazy tato anatin'ny pejy fa faly tsy hitako tena zara j'ai plus les mots dans ma bouche tena hoe faly tena hoe faly be tena faly dia izay
Sinon mankasitraka antsika rehetra izay anao désolé fa tsy voavaliko hatramin'ny commentaire-nareo coucou isantsatra aloha coucou iainana dia faliery enjana loatra ny fiainana aky tsika rehetra nazara tena enjana be fiainana tena enjana be divinina misotro rano zao vao hitako ny commentaire-nareo. Courage Benjine, force à toi. Merci beaucoup Evelyne, coucou. Coucou Nji, coucou Diamondre. Toina be fou. Merci Zara, émotion niaraka tamiko teto. La laine à Dieu est grand, gloire à notre Seigneur Jésus. Oui, tena zay le izy de zavatra ray ihany koa tena hoe nakako lesona koa tamin'ny fiainana mahaiza foana miona zay zavatra omen'Andriamanitra anareo. Ohatra hoe za zao misy zavatra tena hoe tsy eto akaiko amin'izao fotoana izao, amin'izao ora sy fotoana teneniko anareo zao olona tena anisan'ny tena important be amin'ny fiainako manontolo fa matoa zay ny lalana nomen'Andriamanitra anahy dia izay foana ilay teneniko anareo hoe indray andro za manana espoir misy bénédiction ngeza be ho avy ho anay ho anahy sy ilay olona dia izay ilay izy dia izay tena faly tena nalohako atsoatsofa hoe tena hoe hanomboka amin'izay amin'ireto projet ako reto dia je vais m'y foncer dia izay ilay izy. Izay fampahafantarana anareo ihany koa hoe manao concurrence aty amin'ny tany vahiny tsy moramora satria zareo manana mentalité an'zareo manokana dia manana ny culture an'zareo manokana ihany koa fa ny zavatra anankiray tena hoe anisan'ny tena hoe nampivoatra na foana tao anatin'ny rehetrarehetra dia mahasamijoro en tant que hoe za aty hoe étrangère aty fa tsy hoe matahotra na inona moa no tokony atahorana fa ianao ne manana droit ohatra ny olona rehetrarehetra miasa ohatra ny olona manana droit ianao araka ny teniko hoe mavoantsika malagasy rehefa aty Maurice dia tsy manara-dalàna izay foana io fa normalement zareo tena za mahita hoe mauriciana tsy maninona fa ny fomba fitondrantsika tena sy ny tsy les mentalité ana olona indiscipliné zay dia tena mibahana be anatintsika malagasy. Izay ny tena souci, izay mahatonga an'zareo lasa strict. Tsy haiko izao raha hitanareo fizarana vaovao mandalo ity, tsy haiko raha hitanareo nisy vaovao indray flic en flac vehivavy malagasy 3 no tratrandray nanao resaka prostitution. Tsy haiko raha efa hitanareo indray iny vaovao ratsy iny dia izay le izy. Tsy haiko hoe réseau ve le izy, za zany rehefa tena mandinika hoe réseau ihany le izy ny fahalalako anazy ary misy idirany resaka fanjakana satria amiko tsy normal be hoe tena hoe tsy miraharaha ce point ve ny ao amin'ny fitondrana mijery an'izany zavatra fa maninona le izy misy foana fa maninona le izy misy foana fa maninona le izy misy foana. Izay mampalahelo ny zavatra mitranga fa izay ny zavatra mitranga amin'izao dia izay tsika tsy resaka an'izao izany zavatra négative be fa izay fotsiny partageko anareo androany dia nandalo kely fotsiny dia anondrarako fa mbola be raharaha be le loka nataoko teo ambony fatana raha nananoviko indray nipiako le fatana nipiako le afo tao lozako hoe tena tsy maintsy teneniko anatin'ny live ity satria devoirako no mipartager satria tamin'ny voalohany indrindra nahatsapako an'izany hoe tena hoe bénédiction zany niditra fiangonana dia rehefa niditra fiangonana dia nandohalika dia nisaotra an'Andriamanitra dia rehefa nisaotra an'Andriamanitra dia naheno feo tao anatiko ny teny hoe tiana ampahafantaro amin'ny olona rehetrarehetra ny fisiako, ampahafantaro amin'ny olona rehetrarehetra ny fitiavako, ampahafantaro amin'ny olona rehetrarehetra à quel point mahavita ny impossible ho lasa possible. Izay le izy
nanomboka tamin'izay efa tamin'ny taona 2 taona lasa angamba izay nananako an'izay zavatra izay nanomboka tamin'izay za hoe manomboka izao ninona zavatra mitranga amiko bénédiction mahazo anahy anatin'ny pejy dia ho zaraiko sy porofoko amin'ny olona foana ilay izy ary ninona nataoko ary nareo hoe hisy ohatrany hoe hisy teny zavatra hafa ato je m'en fous tsy maintsy teneniko izany tsy maintsy teneniko izany satria amiko Andriamanitra no lehibe indrindra Andriamanitra no important indrindra alohan'ny zavatra rehetrarehetra satria raha tsy teo izy tsy ohatran'izao mihitsy ary tsy hiteny an'izany aminareo mety hoe nareo manaraka live ty mety hoe fa sinina ihany koa izay zavatra izay signe izay quelque part hoe tsy coïncidence io hoe nareo mahita anahy miteny an'izany zavatra fa efa signe izany dia tadidio fa ny présence an'Andriamanitra teo anatintsika tsirairay avy daholo fa anjarantsika midévelopper anazy sy mamoha anazy izay le izy dia zay angamba sao dia taraiko be eto fa mankasitraka ngeza be anao Andriamanitra dia efa vitako ny devoirako dia merci beaucoup pour tout ce que tu m'as fait je suis trop contente je suis trop émue satria tsapako be ilay zavatra tsapako be ilay fiasan'ny herinao tsapako be ilay herinao amin'izao fotoana izao tena hoe miasa anatin'ny fiainako ninona zavatra mahazo anahy dia tadidio raka izy fa ny fiainana tsy maintsy anjakan'ny devoly ny fiainana tsy maintsy anjakan'ny herimaizina ny fiainana tsy maintsy épreuve fa d'une part rehefa mandingitsika dia ilayntsika ihany le izy satria raha fiainana anatin'ny anatin'ny bonheur foana dia fiainana hafahafa be sa ahoana ozy nareo eritreretinareo hoe ohatrany hoe vao mifoha dia tena tsara be daholo ny zavatra ataoko dia iray andro nareo miaina an'izay fa raha miaina an'izay foana nareo mandritra ny iray volana aloha nareo hoe ohatrany tsy maninona ihany fa raha miaina an'izany foana nareo zareo tena ohatrany hafahafa be koa izy izany ranga dia izay le izy izay gros bisous daholo dia mankahery antsika rehetra fa fantatra hoe tsy mora ihany koa fiainana ao Madagasikara indrindra anaton'itony réseaux sociaux tony ny zavatra tsapako ty ihany koa satria manomboka tsinitsika izao amin'ny resaka karemy dia nanao méditation séance de méditation zaho maly izay sy mivadiko dia ny zavatra nitsoahako tao anatin'izay hoe ty réseaux sociaux ty dia fa tena zavatra raha tena hoe adika le izy directement parlant dia devoly izy ty amin'ny lafinilana devoly satria rehefa ataoko ahoana moa izany fitenenanareo anazy za zao nisy fotoana tena hoe eo amin'ny telefona foana dia tena tsy mahavita inona mihitsy na mieritreritra hoe inona moa izany tokony ataoko anatin'ity androany ity na ohatran'izany inona moa izany ny zavatra tokony ao dia tena nararako raha tsy vita ohatrany dia avy eo za sorena be satria vizaka be masoko mahita négativité be dia be anatin'ny réseaux sociaux dia lasa miaffecté anahy le izy dia lasa zaho azy lasa sorena lasa ohatran'izao ohatr'izao dia zaho azy lasa négatif dia omaly izay nisy tenin'Andriamanitra izay sady nivakina no nanao méditation izahay fa tena hoe ty telefona sy ty Facebook sy réseaux sociaux ty tena ratsy satria tsy haintsika mampiasa anazy dia izay le izy malheureusement izay le izy dia inona tokoa vao nifoha androany dia teo aloha izany nandinika teo hoe inona moa izany zavatra tokony ataoko androany dia avy eo vao nanokatra telefona dia tonga dia zavatra hafahafa ny hitako olona mitenin-dratsy be vehivavy mitenin-dratsy en plus de ça mbola tovovavy kely mbola 12 taona dia efa mitenin-dratsy miteny tsy haiko ina anatin'ny live sy ohatran'izany avy eo mahita porno an'ankizy kely tsy haiko tsy hoe porno direct le izy fa hoe ty ankizy kely tsy haiko 12 taona ty
dia afaka tsy sepakoa manao an'izao dia resaka site pornografika ilay izy gasy io amin'ny io ny resahako zany rehetrarehetra zany ny hitako dia hoe Andriamanitra tena efa trop be fa hoy zay miantso anareo mandritra n'ity carême ity raha ohatra hoe mpino katolika nareo dia tena ezao alavirina lavitra tena hoe maximum possible ny téléphone fa tena grave tena hoe le monde est devenu diabolique zay le izy tena zay le izy dia zay mankay antsika rehetrarehetra dia mirary soa antsika rehetrarehetra dia zay tsy hitako intsony zay tenenina fa zay fa sao dia mitatra eto ny resaka fa ny afaka teneniko anareo fotsiny hoe ny matoa za tonga amin'izao toeran'izao matoa za mahavita manao zavatra be dia be aty Maurice matoa za kafizy za zao anatin'ny compte TikTok amin'ny maquillage efa manombonomboka manana fanina eo amin'ny toerana hoe ay mahafinaritra be zao dia noho ny herin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany dia zay tena zay gros bisous daholo dia